Faly miarabantsika tseravindray ahatra izao fotoana manokana izay andresantsika ny mofonaina izao amin'ity alatsinainy maraina ity mandeha miarabanao isa-tokantrano tsirairay avy ary manoma fahasoavan'ny tompo aminao sy ny ankonanao amin'izao maraina izao. Andehantsika ny mofonaina an'io dia varatsika. Io tonga dia manitra verim-pisaoranao izahay satria menao anjarana iray dia ny fahasoavanao amin'ity maraina ity amelany eloka imamindrafo aminay. Eo anay ny fahazavahnao, eo anay ny herinao. Anaran'i Jesosy, amen. Ilo teny mofonaina antsika androany dia manao hery manamasina. Raha amin'ny Jaona 7:7 manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsy ahasoantsika velively ny fahamarinana torintsika raha tsy ho hamasin'ny alalany isika. Raha mbola manjaka toy izao ny fahadisoana eto amin'ity tany ity dia ilaintsika tokoa ny mahafantatra ny fahamarinana satria tsy ho azo hamasinina amin'ny alalan'ny fahadisoana manko tsika. Arakaraka ny hantakaratsika tsara ny fahamarinana amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa no ahafantarantsika ny fomba hanamasinana ny fiainantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia eto amin'ity izao tontolo izao ity isika mba ho zatoetra ko omen'Andriamanitra fotoana ahitany fankatoavantsika ny fahamarinana. Sarotra tokoa ny miaina amin'izao vanim-potoana izao. Ary tsy tokony ho afa-po isika raha tsy manana fifandraisana velona amin'ilay Andriamanitra ny lanitra. Tokony hatsapany adidintsika eo anatrehany isanandro isanandro isika amin'ny fiainantsika. Horentsika manodidina antsika ny feo izay mitaonantsika hiala amin'ny fahamarinana. Fa raha mibanjina amin'ny voninahitran'Andriamanitra isika ary miezaka hanao ny sitrapony dia horentsika ny feo ary ho fantatsika fa feo an'ilay mpiandry tsara izany. Tena zava-dehibe tokoa ny fahatakarantsika izay lazain'ny olona, izay amintsika ihany koa. Samy tojo fakapana isika tsirairay. Sady samy manana toetra ratsy ihany koa izay tokony resena. Dia ahoana nefa no ahafantarantsika fa manao an'izany asa izany tokoa isika isanandro. Tsy maintsy mijery amin'ny fitaratra aloha tsika, izaho sy ianao izany, ny lalàna masin'Andriamanitra ka mahita an'ireo lesoka amin'ny toetrantsika. Sarotra tokoa ny mahalala tsara ny tenantsika ka maika ve ny ahaizantsika ny tenan'ny hafa. Sarotra ihany koa ny hanala ny tsy mety eny amin'ny hafa raha mbola misy tsy mety eo amintsika. Tsy maintsy mandinika akaiky izaho sy ianao, sao misy zavatra tsy maintsy halantsika ary rehefa miezaka mampilefitra an'izao isika dia omeny mpamonjitsika sarobidy ny fanampiana izay ilaintsika ho mpandresy. Tsy lanitra akory izao tontolo izao fa toerana fiomanana. Eto no toeram-piasan'Andriamanitra izay andratsanany hanefeny antsika ihany koa mba ho vonona ho any amin'ny fonenana any an-danitritsika. Izao ary aza afa-po amin'ny fahafantarana fotsiny fahamarinana ianao, aoka hitako fanavaozana isanandro ny dingana izay atrehanao miaraka amin'Andriamanitra. Dia toy izany ihany koa no hatafiditra antsika any amin'ny fonenana izay efa nomen'i Kristy ho antsika ary raha manaiky ny ho isan'ny ankonan'ny lanitra ao amin'ny fanjakan'ny voninahitra isika dia tena indray valisoa mandrakizay. Izy anie hanampy antsika handresy amin'ny alalan'ny rany zanak'ondry ny herin'ny ratsy rehetra ary ny fanahy masina hanao very antsika mba ho zanaky ny mpandresy isika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay indrindra ray hoany amin'izany teninao izany. Voatsapanao fa ao anatin'ny fizatoetra tokoa izay ary eto amin'ity tany ity no hanefena, hanavaozana ary hanovana anay. Ampio izahay hahiaritra ihany koa ary hatanjaka amin'ny fotoana rehetra. Fantatray fa miara-miasa ny zavatra rehetra azo izay tianao iseho amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy, amen. Salama tu
miaro